efa le miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray tratra izao andro an'izao ny zava-dehibe izay tsara hipetraka ao anatin'ny fosiny saintsika mandrakariva dia hoe tsy irery ianao naiza misy ianao eo akaikinao eo foan'i Jesosy araka amin'ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Isaia toko faraky amby 70 ka ny 110 manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao mombanao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako dia indraindray tsika ry havana rehefa ohatrany hoe amin'ny fotoana isian'ny fifaliana dia indraindray mahafinaritra manona izany tenin'Andriamanitra izany fa rehefa tonga ny fahoriana rehefa tonga ny alahelo rehefa tonga ny aditsaina rehefa tonga ny fanenjehana rehefa tonga ny aretina ohatrany hoe lasa tenin'Andriamanitra fotsiny mipetraka sisa le izy fa tsy hainantsika fa androany tena mafy aminao mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy aza matahotra ianao ny tompo na mafy na mora ny alehanao dia mombanao foana ary manaraka izany ao anatin'ny ao amin'ny Isaia ao ihany toko 7:70 andinin'ny voalohany sy ny faharoa dia milaza mihitsy izy manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao raha mitany ianao dia raha mitany rano ianao dia mombanao raha mitany ony ianao tsy hanafitra anao izy ary raha mitany afo ianao tsy rehetra aminao ny lelafy izany hoe mombanao foana izy na any amin'ny rano na any amin'ny ony na any amin'ny afo raha mitany rano ianao eo akaikinao miaraka milomano aminao eo izy raha mitany ony ianao tsy hanafitra anao satria misy mibaty ianao na dia hoe ny andetika anao aza targetra ny ony sy ny afo sy ny rehetrarehetra dia izao matsiara ny mpanompon'Andriamanitra telolahy izay tao anatin'ny laforum rehetra afo rehefa nombaza ilay Andriamanitra ny vavahany ilay tsy natakalina ny tenin'ny Nebukadnezara na ny ainy aza dia izao ny tenin'ny Nebukadnezara hoe fa tsy telolahy fatotra velona alefantsika tao anaty laforo ko nahoana no misy mahita efa-dah isika izay tsy mifatotra ary na dia ny singamboly taminy aza dia tsy mikaikona tsy nyrehatra izany milaza aminao ry havana fa tsy mba mivadika amin'ny tenin'ny Andriamanitra fa izy rehefa tia ozy izy tia ny aza hatramin'ny farany mahereza aza matahotra tsy mivadika aminao izy tianao foana ary n'Andriamanitra irery ny voninahitra.